fa manana ny ambarany indrindra moa ny professeur Jalson Roger manoloana izay zava-mitranga tany Mahajanga izay. Ankoatran'izay raha mikasika ny fampiatona ny filohan'ny université ny Mahajanga kosa dia nilaza izy fa tokony ho atao izany mba hisiny ny fitoniana. Miahiahy mety tarandrara izay nitranga tany Mahajanga ny professeur Jalson Roger. Nosoritany fa tsy misy resaka politika fa fitakian'ny mpianatra ny nisy ary mitsipaka ny fampiasan-kery atao amin'ny mpianatra ny tenany. No mariany ihany koa fa tokony isy ny fitandremana eo amin'ny rehetra mba tsy hitarandrara. Amiko zany tsy azo eritreretina mihitsy ny hoe miaramila hitifitra. Betsaka ny zavatra mitranga teto Antananarivo hitantsika reny mahery vaika na tany amin'ny faritra zany faritany sasany fa ka ino zany bombe lacrymogène dia fa manaparitaka amin'ny mpianatra dia natao ny fisamborana sy ny fanadihadiana fa nahoana tamin'ity no nisy fitifirana dia ngamba fandraisako azy na nisy olona mihitsy natsofoka zany tao anatin'ny mpianatra tao mba hisiny ny fafahany miaramila mitifitra na le miaramila mihitsy zany no tsy mafetena dia lasa zany tifitra ny mpianatra izy izay veriko ngamba fa na ny miaro ny zon'olombelona ary dia tsy anaikin'izany ary vonaherina ankeomarena tamin'ny RFI fa maty ilay tovolahy zany avy any Bealalana dia voatifitra mbola tsabolana kabiazany ka androany moa mbola mitohizana ny zavatra zany tokony tandremana foana dia tsy hisiny raha latsaka fa ara-tantara eto amin'ity firenena ity raha vao misy raha latsaka dia manahirana foana ny mampijanona an'io satria matetika dia hoe aina solon'aina ary raha solon'ny raha ka aingany mba tsy ho tonga amin'izany tsika fa voalaminainga ny toetra raha io. Manameloka ihany koa ny fanimbanan'ny fananan'ny université tao Mahajanga ny professeur Jalson Roger. Tsy mety ny hoe sombana ny fananan'ny vahoaka satria ny vahoaka iny ary izay raha mpianatra nanao izany dia disoina tanteraka mihitsy tsy manana ny rariny mihitsy nandorona nanimba nireny zavatra atao reny fa araka ny teniko teo hoe misy any feo mandeha fa nisy olona tafatsofoka atao na natsofoka atao tsy fantatra dia reny olona reny ngamba nanaroatra nanatanteraka an'izany toetra raha zany tena hoe milohana tanteraka zany no fandravana fananam-bahoaka zany sy ny tena hoe fananam-panjakana fa ny vahoaka io milohana ny fandravana misy reny ary indrindra zany azo atao tsara ny soroka ny zavatra toy ireny raha toka nisy ny fanarana sy fantatsika nefa ny ekena daholo any ane zany ny fangatahany mpianatra ko inona ary ny tena antony tsy tadiavana n'ilay vahoana hatrany voalohany ngamba amiko zany atao hoe tsy faiza mitantana zay ngamba ny anisan'ny izy ary tsy fananana traikefa koa ngamba eo amin'ny fitantanana ny toezahatra toy ireny. Mikasika amin'ny fepetra ny raisin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika amin'ny fampiatona amin'ny asan'ny filohan'ny université any Mahajanga dia manana ny ambara ny professeur Jalson Roger. Fanapa-kevitry ny ministra iny manana zo izy mananteraka zany mba hisian'ny filamina sy fandriam-pahalema ary takalony zany ny takian'ny mpianatra fa araka ny lalàna ny université efa nisy any moa zavatra toy ireny tamin'ny andron'ny taoriana kely tetezamita fanoloanan'izany président université zany mantsy dia avy amin'ny alalany fifidianana no atao dia lany le président zay lan'ny mpampianatra namany ka eo fotsiny hoe ahato izy aloha fa rehefa miato izy dia mbola ngamba veriko hoe isy fepetra ho raisina amin'ny fivorian'ny ministra dia tokony atao aingana zany dia hoe fifidianana manokana filohan'ny université vaovao indray ary io mpampianatra ihany no mifidy an'io sy ny mpiasa. Araka izany dia tokony amin'ny alalan'ny fifidianana araka ny nambaran'ny professeur Jalson Roger no hanovana ny filohan'ny université.